Narabantsika rehetra amin'ny anaran'ny Tompo. Vavaka fiderana. Tena mila ianarana mihitsy. Izay indray no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Marobe ravana ny fomba ahafahana mideran'Andriamanitra ary ray amin'ireny ny vavaka. Ny fon'ny vavaka dia ao amin'ny fiderana, hoy ilay mpanompon'Andriamanitra iray. Ary za manokana koa dia resy lahatra ny amin'izany. Ny dikan'izany dia hoe ny vavaka fiderana no teboka lehibe indrindra ao anatin'ny vavaka izay ataonao. Rehefa hoainao ny atao hoe vavaka fiderana dia tsapanao ny fahamarinana izany teny izany. Ary izany indrindra mahatonga hampianatra anao amin'ny teny ity izany vavaka fiderana izany satria ny tenako moa mampitandrina dia isaky ny maheno olona mivavaka dia tsapako foana izay hoe tena tsy ampy fiderana an'Andriamanitra ny vavaka izay ataontsika amin'ny ankapobeny. Mila mianatra isika ny amin'izany atao hoe vavaka fiderana izany. Ny zavatra tsara ho fantatsika nefa dia izao misy boky 40 anatin'ny Baiboly. Ny Salamo dia anisan'ny boky iray izay be tokoa indrindra. Ary Salamo dia miresaka fiderana amin'ny ankapobeny. Izany hoe nomen'Andriamanitra toerana lehibe ao anatin'ny Baiboly mihitsy ny boky izay miresaka ny amin'ny fiderana azy. Indray mandeha nampiofana dia nasiako nakeny aloha daholo ny olona rehetra dia hoe samy manonona verset anankiray miresaka ny amin'ny atao hoe fiderana an'Andriamanitra dia tena lava be. Dia hoe izay verset nitenenina anankiray tsy azonao tenenina intsony dia samy nahita daholo satria sady mora hita ny andalan-tsoratra masina miresaka ny fiderana io no maro be ao anatin'ny soratra masina. Fa rehefa niteny indray amin'ny hoe miakara indray ary dia reson indray ny verset miresaka ny amin'ny atao hoe fahamarinana na finoana na famonjena ny anahana daholo ny rehetra satria sarotra no mitady an'izany raha oharina amin'ilay teny hoe fiderana. Ny tiako tenenina amintsika ny amin'izany dia hoe tena zava-dehibe io ary mora be dehibe io anatin'ny soratra masina miresaka ny fiderana io fa tsy tsarotsarotsika izany. Rehefa mivavaka tsika ny am-piangonana dia jerevo tsara fa vao manomboka dia efa misy ny salamo fiderana, vavaka fiderana, hira fiderana. Izany hoe ilay fiderana mihitsy aloha no mandeha mialoha, manana antsara toerana lehibe ao anatin'ny fampivavahana izay ataontsika ny fiderana an'Andriamanitra. Ary tadio tsara ry havana fa ny Davida dia anisan'ny teny manao hoe eo am-bavako mandrakariva ny fiderana azy. Tena tsy zaka ny devoly mihitsy isika hideran'Andriamanitra. Kanefa dia izao tenin'Andriamanitra mihitsy no hoe izao olona noforoniko azy ao no hanambara fiderana. Hanambara fiderana. Rehefa tsy mahay mideran'Andriamanitra ny olona dia lasa mideran-teny izy. Izay no olana. Ka tena mila mianatra isika mideran'Andriamanitra. Ary izany no angatahako anao hanaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity fa tena azoko antoka fa hahay hivavaka fiderana ianao rehefa vita ny fiainonao an'ity vidéo ity. Inona moa ny atao hoe fiderana ary? Ny fiderana raha jerevanao ny dictionnaire dia tsy inona fa hetsika ankalazana ny fahamendrehan'ny olona iray. Izay ny dikany. Hetsika ankalazana ny fahamendrehan'ny olona anankiray. Ny hetsika izany zao dia vavaka no ataontsika. Izany hoe vavaka ankalazana ny fahamendrehan'Andriamanitra. Inona ilay fahamendrehan'Andriamanitra io? Rehefa tena jerevanao ny dikateny fototra amin'ny teny hebreo dia zavatra telo no tena takiana mahatonga antsika mideran'Andriamanitra. Voalohany dia ny toetrany. Ny faharoa dia ny asany ary ny fahatelo dia ny hatsarany. Mba ahafahanao mitadidy azy dia ity misy fomba tsotsotra. T-A-H. Ohatran'ny hoe pasteur Tahina. T toetra, A asa, H hatsarana. Rô zany no hiderantsika an'Andriamanitra. Izany hoe ambaranao zany, lazainao zany ilay toetra an'Andriamanitra, ilay asa an'Andriamanitra, ilay hatsaran'Andriamanitra ao anatin'ny vavaka izay ataonao. Ohatra, ilay toetra zao no raisiko. Dia ambaranao anatin'ilay vavaka zany fa be dia be ny toetra an'Andriamanitra. Ohatra hoe Andriamanitra dia marina, Andriamanitra dia masina, Andriamanitra dia be famindrapo, be fanteferana, be fitiavana, tia ny rariny, mahitsy. Zany rehetrarehetra zany zany azonao tonona daholo. Zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny Salamo 430 milaza manao hoe mideran'Andriamanitra avy indrindra fa mandrakizay ny famindrapony. Izany hoe ilay famindrapon'Andriamanitra dia mila midera azy tsika. Ambaranao mihitsy zany Andriamanitra mandrakizay ny famindraponao. Andriamanitra marina ianao. Tsisy Andriamanitra mahitsy tahaka anao. Ianao ilay Andriamanitra izay tia fanteferana, mandefitra amin'ny olombelona rehetra na dia eo ary ny tsy fahatanterahan'ny olombelona rehetra. Ianao ilay Andriamanitra izay be famindrampo ka tena tsy mitahiry tezerina aty anatinay. Fa na dia eo aza ny fahotan'ny olona dia mamindra fo mandrakariva ianao. Ianao ilay Andriamanitra tany sainao daholo zany ilay toetra an'Andriamanitra ao anatin'izay hoe fitanisana ny fahamendrehan'Andriamanitra amin'ilay toetra izay. Dia tahaka izany koa ilay asa.
le asa ndray debe koa ny asa vitan'Andriamanitra raha tsy resaka fa tsy hoe ny asa faharina ny asa famonjena ny fakagana rehetra zay nataony ary zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra manao hoe mideranao araiko tompon'ny lanitra sy ny tany Jesosy no niteny an'io mideranao araiko tompon'ny lanitra sy ny tany fa efa nafeninao tamin'ny endry sy ny manan-tsainy zany ka nasehonao tamin'ny zaza madinika zany hoe milaza Jesosy le asa nataon'Andriamanitra dia izay le asa nataon'Andriamanitra zay no teneniny ao anatin'le vavaka zay nataony hideran'Andriamanitra zany hoe mideranao zay Andriamanitra fa tena zao ny zavatra vitanao zao ny nataonao zao no nitanterahanao dia zany koa nahatonga ny mpanao salama Salama 5:7 manao hoe hideranao aho fa mahatahotra sy mahatalanjo na nanaovanao ahy mahagaga ny asanao zany eo amin'le asa nanaovanao ahy le faharina no afahantsika koa mideran'Andriamanitra le asa zay tanterahan'Andriamanitra mahatalanjo na nanaovanao ahy Salama 5:7 zany hoe rehefa mivavaka koa anao zany ka manao le vavaka fiderana dia tanisanao daholo zay asa mahagaga nataon'Andriamanitra dia tena teninao mihitsy hoe Andriamanitra mideranao ianao le Andriamanitra nahavita fakagana nanokatra ny ranomasina ianao le Andriamanitra nahavita nandroaka ny fahavalo teo anatrehanao ianao le Andriamanitra zay atao anatin'ny ray mpimasomonja no nandevonanao an'izao ianao le Andriamanitra zay tsy miova ho malsy an'io ary mandrakizay ianao le Andriamanitra zay nahary ny lanitra sy ny tany tamin'ny alalan'ny teny fotsiny ianao le Andriamanitra tany sainao daholo zany le fahatsaran'Andriamanitra ao anatin'le vavaka zay ataonao raha ny tena marina tokony ho lava be io vavaka fiderana io fa tsy hain'ny olona manko le izy dia ohatran'ny tsy hitan'ny olona zay ho tenenina ao anatin'io vavaka fiderana io fa tena be dia be ny azo tenenina ao anatin'io ny fahatelo dia le hatsarana zany hoe le inona avy le fahatsaran'Andriamanitra dokafanao mihitsy zany Andriamanitra ary efa tena jerevanao ny dikany hoe praise amin'ny teny anglisy dia ny synonyme dia hoe compliment dia tena hoe omenao compliment inona avy le fahatsaran'Andriamanitra mahery izy be voninahitra izy mahadera mahalaza masina izy zany rehetrarehetra zany azonao tenenina daholo ao anatin'le filazana ny fahatsaran'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra le Salama 5:7 manao hoe midera azy no ny asany lehibe midera azy araka ny haben'ny voninahiny zany hoe le fahalebiazan'ny voninahitr'Andriamanitra no mahatonga antsika midera azy ary io tena be dia be ny azonao tenenina amin'ny olo hoe fahatsaran'Andriamanitra io azonao tenenina mihitsy Andriamanitra mideranao zay fa ny hery rehetra ny fahalebiazana rehetra dia eo ampelantananao na ny an-danitra ny ety ambonin'ny tany na iza dia tsisy Andriamanitra tsara noho ianao tsisy Andriamanitra mahery noho ianao tsisy Andriamanitra be voninahitra noho ianao tsisy azo ampitahina amin'ny anaranao tsisy ampitahina amin'ny herinao fa tany sainao daholo fa tena be dia be ny azo tenenina ao anatin'io vavaka fiderana io tadio ravana fa any an-danitra any dia tsy mitsahatra mihitsy ny fideranan'Andriamanitra andro aman'alina ozy izy ny Apokalipsy 4:15 izany fideranan'Andriamanitra izany ary ny olana dia izao rehefa tsy haintsika no mideran'Andriamanitra dia lasa mideran-teny isika lasa itsika indray no deraintsika hoe za nahavita an'izao za mahay an'izao zao ny asa vitako zao ny zavatra tanterahako fa rehefa tena mahay manome voninahitra sy mideran'Andriamanitra ianao dia hitanao fa Andriamanitra daholo ny havian'ny zavatra rehetrarehetra ary rehefa tsy mahay mideran'Andriamanitra koa ianao mety tsy hidera olona ianao fa mety hidera zavatra indray ianao amin'izao fotoana izao moa zao malaza indray ny coronavirus dia mety ny coronavirus koa no derainao rehefa tsy mahay mideran'Andriamanitra ianao hoe mahery ty coronavirus ty tena dadany ranga izy ty mahagaga ranga izy ty mahavita zavatra ranga ty aretiny ty lasa io indray no hiderainao rehefa tsy mahay mideran'Andriamanitra ianao ary za dia te-hiteny amintsika hoe hery ny vavaka zay ataontsika io ny antony dia satria izao rehefa tena vitanao le fideranan'Andriamanitra araka ny tokony ho izy dia lasa hitanao zany le fahalebiazan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra amin'izay fotoan'izay lasa kely dia kely le olana zay hoentinao anatrehan'Andriamanitra rehefa hitanao ny fahalebiazan'Andriamanitra dia lasa kely dia kely le olana zay hoentinao eo anatrehan'Andriamanitra tahaka ny hoe tonga ianao zany manana olana ianao tsy haiko na tsisy sakafo ampelantananao dia tonga ianao dia mivavaka te Andriamanitra mideranao fa ianao le Andriamanitra nanao fahagagana nampisy ny tsy misy ianao le nahary zao tontolo zao tamin'ny teninao fotsiny ihany ianao rehefa miteny dia ary zany ianao le zao ianao le nahavita an'izao nanome mana sy ny papelika tany zanak'Israely nandritra ny taona maro tany anefitra ianao zany rehetrarehetra zany rehefa hitany masonao le tsy fisinao ampelantananao tonga dia mipetraka le fahatokinan'Andriamanitra satria tsapanao zany kay le Andriamanitra zay atonoko sy vavahako ty Andriamanitra mahery
andriamanitra lehibe andriamanitra tsara zany ty andriamanitra zay atonoko ty dia rehefa mitondra am'izay anao hoe ka dia izany andriamanitra no tsy atahorako na dia misy atro tsy fisina zao fa fantatro fa vitanao ny zavatra rehetrarehetra mianarana ry havana tena ianarana manova exercice mihitsy ny amin'ny hoe manandrana mihitsy aloha hoe andeha hivavaka fiderana anatin'ny 10 minitra ao anatin'ny 10 minitra fa rehefa tena tafiditra amin'ny vavaka fiderana io anao latsaka ny ranomasonao mahita le voninahitra andriamanitra hoe manoloana zany andriamanitra be voninahitra zany ve ianao zany ve ny olona zay resanao zany ve ny olona zay eo anatrehanao ary rehefa tsapanao zay dia tena manaiky ianao eo anatrehan'andriamanitra ny zavatra rehetra tia ampianatra antsika an'izany amin'ny tian'io ty ary ianaro anaova exercice mihitsy izay vavaka fiderana zay fa tena tsy ampy anao ny vavaka zay ataontsika anika lasa le olona nandray no hitantsika lehibe loatra mihoatra ny Andriamanitra zay atontsika rehefa nampianatra antsika hivavaka ny tompo dia io ny teneniny voalohany ho masinina ny anaranao zany hoe eo amin'ilay fanamasinana n'Andriamanitra sy ny fahalehibiazan'Andriamanitra zany ny zavatra voalohany izay nitononony sy nampianariny antsika rehefa mivavaka sika ka dia azo atao ambany zavatra ny vavaka fideranan'Andriamanitra ry kristianina namana ho an'Andriamanitra ry ihany ny voninahitra amen. Vitalina